leo tanteraka amin'ny fomba ratsy ny filohan'ny HCC Ifaniso Ernaivo. Nametraka fitoriana anenjehana ny filohan'ny HCC dia filohan Rakotoarisoa Ifaniso Ernaivo sy ireo diaspora mpanohitra miaradi aminy. Toerana roa samihafa no nametrahana ny fitoriana. Ny voalohany napetraka teny amin'ny Haute Cour de Justice, ny faharoa napetraka teny anivon'ny paka na pôle anticorruption. Ny zavatra nitranga dia zao. Ny teny amin'ny Haute Cour de Justice dia nandray soamantsara ny fitoriana anenjehana ny filohan'ny HCC dia filohan Rakotoarisoa. Ny fanohitra tamin'izay kosa ny zavanitranga teny amin'ny paka. Tsy nanaiky ny andray ny fitoriana anenjehana ny mpikambana ao amin'ny HCC izy ireo. Ary mbola tsy fantatra hatreto inona ny anton'izany rehetra izany. Araka ny fanolazaintsika teo dia nanaiky ny andray fitoriana anenjehana ny filohan'ny HCC ny teny anivon'ny Haute Cour de Justice. Ny zavatra mety hitranga dia zao. Tsy maintsy andalo ambanin'ny mason'ny Ramatoa Landy Mbolatino, Randriamanantena-Soa ministry ny fitsarana ankehitriny ity afera ity. Ary tsy maintsy andalo ambanin'ny mason'ny Tonia Mpanao Lalàna Narindra Rakotoniaina ity afera fitoriana an'ity filohan'ny HCC ity. Araka izany, ienjan'andray mandeha indray nitady eo amin'ny Ifaniso Ernaivo sy ministry ny fitsarana ary procureur Narindra Rakotoniaina. Raha mpatsiahintsika kely ny disadisa teo amin'ny Ifaniso Ernaivo sy ny ministry ny fitsarana ankehitriny sy ny mpampanao lalàna Narindra Rakotoniaina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena dia zao. Nametraka fitoriana ny tokony hanaovana fanadihadiana mahakasika ny nationalité-ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Noho izy mizaka zo-pirenena frantsay ary tsy tokony hizaka zo-pirenena malagasy intsony. Tsy nahafaly ny ministry ny fitsarana ankehitriny sy procureur ankehitriny ny fitoriana nataon'ny Ifaniso Ernaivo. Izy roa mihitsy no nitsangana nandany resana mahakasika ny aferan'ny nationalité-ny Andry Rajoelina satria amin'izy ireo manokana dia manana zo-pirenena malagasy i filoha Andry Rajoelina. Nataon'izy ireo fomba rehetra nanomezana any filoha Andry Rajoelina nationalité malagasy. Ankehitriny manao fitoriana hafa indray koa Ifaniso Ernaivo. Ny hitoriana ny naman'izy ireo dia i filohan'ny HCC. Asa ho hitantsika eo mety toy ny tiraraha ity. Mety hiteraka disadisa eo amin'ny Ifaniso Ernaivo sy ministry ny fitsarana koa ity afera fitoriana ny filohan'ny HCC ity. Satria mazava ho azy fa tsy maintsy mandalo eo ambany mason'izy ireo ny fitoriana anenjehana ny filohan'ny HCC dia i Florent Rakotoarisoa. Eo ihany zany rehetra zany fa malasa eritreritra ny toe-java-misy eto amintsika. Hita miharihary mihitsy fa tsy maleo tena ny fitsarana eto amintsika. Efa tsy miafina amin'ny tsirairay ny fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny fahefan'ny mpitsara ankehitriny, indrindra fa tamin'ity fitondrany Andry Rajoelina ity. Nanamafy an'izany rehetra zany ity mpisolo vava anankiray ity dia i maître Entsora Gerson, mpisolo vava no sady mpahay lalàna. Hoy izy hoe na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy resahana ity zava-misy ao amin'ny fitsarana ity. Satria zao, ny zava-misy ankehitriny dia tsy afaka miasa ankahalalàna ny mpitsara. Mafy loatra ny tsindry ataon'ny mpitondra fanjakana avy ao ambony ao. Vokatr'izay, iarahantsika mahita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny didim-pitsarana izay avoaka ny mpitsara. Ny didim-pitsarana izay avoaka dia entina iarovana olombitsy ary ny fampiarana lalàna dia natao ho an'ny mpanohitra ny fitondrana irery ihany. Tsy normal zany rehetra zany hoy izy. Fanampin'izay, nosoritany mazava tsara fa ny zava-misy ao amin'ny fitsarana dia rehefa ny mpanohitra ny fitondrana na koa tsy mpanohana n'ity fitondrana Andry Rajoelina ity no miakatra iny amin'ny fitsarana dia mazava ho azy fa tsy maintsy adoboka any am-ponja, tsy maintsy mahazo MD avy hatrany satria zay no baiko misy ao amin'ny fitsarana. Ny fanohitra amin'izay nefa rehefa ny olona mpiaradia amin'ny fitondrana no manao zavatra tsy mety, manao kolikoly, afera maloto maro samihafa dia tsy azo resahana zany rehetra zany ary tsy azo ampandalovana fitsarana. Minia mikipi maso ny mpitsara sy ireo mpanao fanadihadiana na dia misy porofo mivaingana aza na misy sary na horonan-peo sy ireo porofo maro samihafa. Ndao inoantsika ny fanehoan-keviny. Tiana na tsy tiana dia hita mibaribary loatra zany le tsindry ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny olona misehatra ao amin'ny fitsarana, indrindra moa zany fa amin'ireo mpitsara mamoaka didy. Na tiana na tsy tiana dia hita mibaribary loatra le izy satria rehefa misy zany mpanohatra izay tsy mitovy fijery amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia hita fa misazy daholo ny akamaroan'izy ireo tonga eo amin'ny fitsarana ary dia tena alefa migadra mihitsy ary. Misy nefany raha mpitsarana hitantsika fa manaivay fiantsonan'le olona momba ny fitondram-panjakana, ireo namanamana na ireo akaiky azy na ireo izay efa ny ao amin'ny fitondram-panjakana mihitsy no nanome
plasy azy ireo nanondro azy ireo ary de na de efa hita zao hoe misy fanjikan-dalàna nataon'ireo olona reo de mbola tsy misy mihitsy loha amin'izy ireo alefa neponja fa safisafona kely fotsiny zany le toedrara de aveo tsy misy mifonjy izy ireo fa le raha-pitsarana lasa tsy hita hoe inona ny toy an'le izy ao anatiny. Fanampin'izay nanamafy ihany koa ity pisolo vava ity de i maître Enitsora Gerson fa betsaka amin'ny olo-mpanjakana ankehitriny no manana dossier maloto kanefa tsy azo kitikitiana ary odiany tsy hita ny afera mahavoasaringotra azy ireo ankehitriny noho izy ireo miaraka amin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Tsy nanome ohatra mazava izy fa ndao antsika nome ohatra mazava mivaingana amin'ireo kandida ho solombavambahoaka atolotry ny Imirara ankehitriny. Ohatra raisitsika voalohany ato dia Mbika Erlaza, ministry ny fitsarana teo aloha. Ankehitriny dia kandida solombavambahoaka atolotry ny Imirara ao amin'ny Sainte-Marie izy. Mazava ho azy fa tsy misy mikitikitika intsony izy satria miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Ohatra faharoa dia i Maharanty Jean de Dieu, ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary fampivoarana ny ahitao arakajy mirindra tamin'ny fitondrany Rajaonary Mampianina izy. Afera kolokolo sy fanodikodinana volam-panjakana no navoasaringotra azy. Araka ny vaovao izay navoaka ny televiziona sy gazety maro samihafa dia vola manodididina amin'ny 6 milliards d'ariary tao amin'ny Artec no nanjavona tsy hita fony izy mbola ministra. Ary ankehitriny moa kandida solombavambahoaka izy ary miaina toy ny olona rehetra tsy misy izay mahory azy. Kandida atolotry ny Imirara ao Toliara 1 izy. Ohatra fahatelo raisitsika dia i solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Afera vola ray boritra sy afera maloto ny Palesandra no navoasaringotra azy. Ny zavatra nagaga tamin'ny fotoanan'ny pointy afera ity dia zao. Ny mpamily an'ilay fiara nitondra le Palesandra no nadoboka amponja. Fa i Lanto Rakotomanga nanao sonia sy nanao tomokase dia tsy nisy izay nahazo azy ary mbola hitantsika milatsaka ho fidina solombavambahoaka ankehitriny izy ary kandida atolotry ny Imirara ao amin'ny boriboritany faharoa. Ohatra fahaefatra ho raisitsika dia i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, fikasana hamono ny vadiny izay efa noresantsika tamin'ny 2 andro 3 andro lasa izay. Fikasana hamono ny vadiny tamin'ny Morora sy Asidra. Ankehitriny moa dia tsy nisy izay nahory azy fa ilay vadiny nitory azy no nadoboka amponja. Eny normal izy raha nadoboka amponja satria misy afera izay nahasaringotra azy tany amin'ny 2-3 taona lasa izay. Fa tsy nisy nahasany kitika azy no izy mbola vadina ministra nanohana ny fitondrana tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa vita divorce izy roa dia teo no nipoaka ny raharaha ary nampidirina amponja vonjy maika izy. Fa i Lalatina Rakotondrazafy izay nikasamono azy kosa dia tsy nisy nahazo azy ary ankehitriny izy dia kandida solombavambahoaka atolotry ny Imirara ao Faratsio. Maro dia maro ny ohatra azo raisina amin'ireo manana dossier maloto fa ireny ihany no tanisantsika. Araka izany rehetra izany dia midika izany fa rehefa manana afera maloto ka miaraka amin'ny fitondrana dia tsy misy izay mahaso ny olona anankiray, tsy mandalo fanadiadiana ary tsy mandalo fitsarana mazava ho azy. Manamafy an'izany rehetra izany ny mpahalalana maître Enitsora Gerson ndao inoantsika ny fanehoan-keviny. Hitantsika moa zany amin'izao fotoana izao amin'ity fifidianana solombavambahoaka ty de lasa mampametra-panontaniana, vao maika mampametra-panontaniana hoe tena mahaleo tena ve le fitsarana. Raha zavatra hita aloha de mazava be valiny tsy mahaleo tena ny fitsarana satria lasa misy tsindry ao anatin'le izy, lasa misy baiko atao amin'le olona any amin'ny fitsarana. Fa raha vao sanatria angamba izy ireo raha tsy manaraka an'le tsindry raha tsy manaraka an'le zavatra tedaviny eo amin'ny fitondram-panjakana sanatria de lasa izy ireo indray no mahazo an'le sanction zany eo anatrehan'ny asan'izy ireo de hita zany hoe tsy mahaleo tena le izy. Nivoaka tamin'ny fahangina ny filoha nasionaly ny Vami Alphonse Rakotondrainy B manoloana ny gaboraraka fanapara-pahefana kolokolo sy fanitsakitsahan-dalàna ary fangoronan-karena miseho amin'ny fomba maro samihafa misy eto amintsika. Manahy mafy izy ireo ny hoavin'ny Madagasikara, indrindrandrindra fa ny hoavin'ny mpanao politika eto Madagasikara. Mety tsy ho isintsony ny etika sy deontologia politika raha izao ny mitohy. Satria ity fitondrany Rajoelina ity no manome modèle ratsy ho an'ny tanora izay manao politika sy mbola hanao politika. Mampianadratsy ny tanora ity fitondrana ity. Lasa fangoronan-karena, kolikoly sy fanitsakitsahan-dalàna, fanapara-pahefana sy ny sisa no asehon'ny fitondrana ho modely ho an'ny tanora avy afara. Ny tena loza amin'ity zavatra ity dia zao, mety ho sarotra ny amerenana amin'ny laoniny indray ny fanaovana politika eto amintsika satria
zao ny modèle ratsy no asiany fitondrana ary sarotra no anazavana amin'ny tanora hoe zone politique tokony ho izy zone politique mahasoa ny firenena ndao hainao tsika ny fanazavana resaka ara-politika no jerena amin'ny momba Madagasikara manokana de tena hoe tena mikrosofahana mihitsy tena tsy manana ny maizy azy intsony zany le firenena tena very repera na ny vahoaka na ny mpitondra zany moa eto Madagasikara ohatra ny tsisy mpitondra zany eto ohatra hoe Baranany verina lasa verina tany haolo tanàna haolo na hoe lafilaza azy ny tena amin'ny teny frantsay hoe sauvage lasa pays sauvage i Madagasikara zay ny tena zavatra tena mampalahelo indrindra eto ampamaranana de zao ienjana roa indray ny tady eo amin'ny faniry Soernaivo sy izy ireo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany araka ny fanaratsika teo dia nametraka amin'ny fitoriana nyity olona anankiray ity dia filohan'ny HCC Florent Rakotoarso izy noho izy efa tsy mipetraka amin'ny mahafilohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrorinana azy intsony noho izy hita miariary fa mandray baiko avy any ivelany mandray baiko avy amin'ny fitondram-panjakana araka ny fanaratsika teo dia nanaiky ny nandray ny fitoriana fanenjehana ny filohan'ny HCC ny tena amin'ny haute cour de justice fa teny ampaka kosa dia tsy naro resaka fa tonga dia nanda avy hatrany ny andray ny fanenjehana ny naman'izy ireo arak'izany andrasantsika no mety ho toy ity raharaha ity ho arahantsika miandalana eo ny mety ho ataon'ny ministry ny fitsarana sy ny procureur eny amin'ny fitsarana inoana fa tsy toy ny teo alohantsony izy ireo fa andray ary ampiatra ny lalàna araka ny tokony izy ary zay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany azadiny misabone sy manisy izay man'ny vidéontsika amin'ny manaraka indray